Radio RTA. Move on, move on, move on. Fandarana rahanao eto amin'ny RTA 102 FM. Iarana amin'ny Njakadala. Sy ny ekipan'ny RTA Thomas. Radio RTA, Radio RTA. Izay iresantsika mahakasika ny développement personnel. Andraisana vahiny. Iresadresahana ny mombanao. Mombana. Iza moa ianao, fantatrao ve ianao? Isaky ny alahady amin'ny efatrora tolakandro. Move on, move on, move on, move on. Ampitiavana trano tompoko klasy tompoko vavy no iarabananao indray amin'ity tolakandro ny alahady ity anaton'ny fandarana move on izay iarahanao amin'ny Njakadala sy le gaz animateur amin'izao alahady mafinaritra izao miarabantsika rehetra miarabanjaka ihany koa. Faly miaraban'le gara dia faly miaraban'ny mpiaino ny RTA rehetrarehetra eto Tamatavy dia manatitra ny fanajana ho an'ireo ray aman-dreny izay manongila tsofina amin'ity fandarana ity satria maniry indrindra hampita fahalalana ho an'ny zanany. Tamin'ny alahady heriny teo tsika ny resaka momba ny développement personnel sy ny leadership. Dia tamin'ny alahady heriny sika nanao conférence niaraka tamin'ny Riza mirary soa an'ireo rehetrarehetra nanatrika formation dia mirary soa anareo mba ho tonga zava misy izay ny anarana rehetrarehetra. Dia tamin'ny heriny koa tsika tamin'ny herinandro iny koa tsika nisoratana ery amin'ny rindrina ry hoe re daholo ny partenaire dia ny RTA no partenaire voalohany ao amin'ny rindrinao. Androany kosa tsika iresaka ny développement personnel sy ny programmation neurolinguistique na hoe PNL. Io PNL io zany sujet anankiray traitena ao anatina développement personnel dia misy olona manao spécialisation mihitsy ny momba ny PNL izay lasa rehefa mavita n'ilay fianarana ambony be momba ny PNL ianao dia lasa mora mahay manao programmation anatin'ny lohanao sy an'ny lohan'ny olona miaino anao. Miresaka izay hoe PNL izay inona no anisan'ny zava-dehibe tokony ho resahana sy tsara resahana ao anatin'izay? Ny zavatra ho lehibe izay misongadina ao anatin'ny PNL dia hoe ny hasin'ny teny sy ny herin'ny teny. Io lay mahatonga ny malagasy miresaka foana fahagola hoe masina ny teny noho izany aza miteniteny foana. Ao anatin'izay hasina teny izay lay fomba fanoratana na fomba fitenenana na fomba firesahana anankiray izay mifanaraka amin'ny zanakatodohan'ny olombelona lay ho resahantsika ao anatina PNL. Zany hoe ny olona mahay PNL zany dia olona mikajy izay tenenina ary ampisainana tsara daholo ny ampiasana ny fehezan-teny sy ny teny rehetrarehetra ao anatin'ilay fehezan-teny. Dia izay indrindra no mahatonga ny hoe andao zaraintsika ao anatin'ny fandarana move on li satria izaho manokana mianatra ihany koa momba ny PNL. Misy namana anankiray eto a Madagasikara efa maître pratiquant en PNL efa le mavita mampatory olona mpitsanganany reny ry namana isany tsy hoe mampiasa devoly izy na hoe mampiasa fanahy fa ny teny ampiasaina ny teny ifampiresahany aminao efa misy programmation anatin'le izy izay indraindray ianao tsy mahafantatra mihitsy. Dia misy olona manao pratika an'le izy be da be ihany koa eto a Madagasikara fa nibetsaka mampiasa an'le izy amin'ny fomba ratsy tahaka nireny le hoe manao fandraikirekeny ireny. Ao anatina fandraikirekena misy zavatra ianarana amin'ny fomba fiteny na amin'ny fomba fikasihana olona dia lasa tsy mahatsiaro ninina ianao fa lasa very any amin'ilay zavatra resahan'le olona na le zavatra aseho an'le olona. Dia reny zavatra ireny no resahana androany mba ahafahana miresaka sy mampafantatra atsika manaraka ny fandarana move on hoe manana fahefana ianao satria ianao ihany aloha zany zao eto ambonin'ny tany isika olombelona ihany eto ambonin'ny tany no être afaka amin'ny teny ary izay lay anisany mahasombon-janahary atsika izay mahatonga ny malagasy miteny hoe ho tena Andriamanitra ny ianao satria isika mahalala ho an'ny olona ao anatin'ny kristianisme na ny any ao anatina religion be da be sy ny kristianisme ihany dia mahafantatra fa ny teny no nentina namorona tontolo. Dia
androany tsika mbola miresaka ary mandraky ty ny androany isika mbola mampiasa an'le izy dia jereo tsara ny zavatra misy ao anatin'ny fiarahamonina sy ao anatin'ny tokantrano misy atsika fa teny anankiray dia mety mandratra olona io zany a ilay teny nandratra lasa namorona tontolo tsy milay ao an-trano na teny anankiray ninninona mety ho problème nitranga tao anatin'ilay tokantrano a dia teny ihany no nandaminana an'le izy ka na problème mangeza be ohatra ninona ary le izy rehefa nainy resaka ilay olona nandamina sy nandrindra an'ilay resaka dia milamina ihany le izy na dia ataontsika hoe na dia tratram-body omby zao ara le bandy hoe naprafy fa mbola resaka foana ihany no entina mandrindra an'le izy dia io zany zao no alaliantsika misimisy kokoa zany hoe conscient kokoa zany tsika zao rehefa iresaka momba an'le PNL dia ho resantsika le izy a par rapport amin'ny fomba fifandraisan'ny mpivady par rapport amin'ny fomba fianaran'ny ankizy par rapport amin'ny fomba fijerena télé sy fiainona radio ohatra eny ary raha izay rehetra zay no inditsika ho velabelarina misy idirany hoe hypnose ve zany ilay fandarantsika izay resaka PNL zay ya misy idirany mihitsy ary tsara fipetraka izay fantaniana izay a satria mila hazavaintsika amin'ny mpiaino fa ny hypnose dia tsisy idirany zay devolo mihitsy ao anatin'ny hypnose fa tena tontolon'ny saina sy ny eritreritra fotsiny tsotro zao no ampiasaina ao anaty hypnose fa ny antsika malagasy moa araka le resantsika foana dia hoe rehefa tsy takatra ny zavatra anankiray dia lazaina fa devoly fa hypnose zany zao reny ataon'ny ray aman-dreny a mampatory zazakely reny dia rotsorotsiana le zaza dia atao hoe dodo zaza dia matory le zaza fa rehefa olon-dehibe ve no mavita mampatory olon-dehibe dia lasa misy devoly indray dia zay zavatra zay a ny olona rehetrarehetra manana an'izay faculté zay daholy ary isika rehetrarehetra raha ohatra ka efa nandeha bus isika dia misy fotoana isika adininy receveur no maka frehany amintsika ohatra zany teneko zany ary matetika raha ohatra ka nindresanao le receveur tamin'ny anao vao niditra raha narabainao izy na hoe nikasihanao kely salut dia nitianao kely ny vatany dia adininy ianao raha ve satria efa voaray ao anatin'ny atidohany hoe efa nifandray anareo teo amin'ny akapobeany nefa ny ao anaty bus frais ihany tena ifandraisan'ny voyageur sy ny receveur dia zavatra ohatrindreny zany le izy dia ny hypnose mitovy amin'ny zavatra rehetrarehetra ihany miankina amin'ilay olona mampiasa azy tahaka ny antso zao a mety andidina loka fa mety aminona olona ihany koa noho izany ianao mampiasa azy zany mahatonga le izy hoe tsara na ratsy dia ohatr'izay mihitsy ny hypnose ohatr'izay mihitsy ny PNL ianao le mampiasa azy a ampiasainao amin'ny lafininina le izy io zany misy idirany be amina hypnose ny PNL ohatra vitsivitsy ihany zay niraisina izay fa raha ny fahazahoko anazy zany dia hoe ny zavatra anankiray a dia standard afaka miasa amina zavatra maromaro misy dikany maromaro sy heviny maromaro a ary andraikitra maromaro misy antony maromaro afaka ampiasana azy ny telefôna zao afaka anaovana appel anona hira afaka ianona hira afaka hitorahana olona dia zay mihitsy le izy hoe inona le antony manosika anao sy inona le ampiasanao an'le izy misy fandraisany ihany koa ve ary anisany ho resantsika atao anatin'ny fandarana ihany koa ve ny fampiasana an'ireo taova dimy vatan'olombelona misy an'le hoe atao hoe système vacoga satria amin'ny alalan'ireo vavahady saina dimy ireo no ampitana an'le PNL dia ho resantsika le izy rehefa aveo a zay mahatonga anako miteny hoe misy idirany mpivady sy ny fianarana le izy satria afaka mora kely zany no mianatra na mora kely no mikôtisipa na mora kely no mandamina fiainana ao an-trano raha ohatra ka mahay mampiasa PNL isika eny ary alohan'ny tena hidirantsika anatin'ny zavatra marobe zay horesantsika io système VACOG PNL hypnose sy nrehetrarehetra dao anaraka hirantsika aloha dia miditra ao anatin'izay rehefa dia atsory eo namana dia manaova postina ao anaty Facebook raha nga hoe meno fandarana ao amin'ny zay koa amin'ny RTA FM 102 androany aloha makako soarany dia raiso ny taratasy ny penina afaka mandray nota dia afaka manao enregistrement ihany koa Faut que tous on vise la victoire. Vise la victoire.
faut que tous on vise la victoire. On vise la victoire. On vise la victoire, vise la victoire. Le savoir est une arme. Faut que tous on vise la victoire. Mais dis, écoute, Admiralty, la fouille, le trio, pour tous ceux qui viennent d'en bas et qui rêvent de toucher le haut. Qui aurait cru qu'on en serait arrivé là? Parti de rien, on voyait grand comme le rock a fait là. La même équipe, la même depuis 96. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu baises. Je fonce, la vie est hardcore, alors je mets mes crampons. Si ton cœur a ses règles à la banque, ils ont des tampons. Yeah, passe à la caisse, fouille baby. L'argent ça rend beau même si t'as les lèvres à Jay-Z. Si être Bounamous ni la Rami quand ton heure sonne. Et si on n'a pas tous des os secs à Michael Jackson. Très vite oublié frérot comme la mort d'un camé. Alors on a que nos yeux pour pleurer et des caisses à cramer. Trimer ça on fait avec, RMI on fait avec, allocation on fait avec. Toujours les yeux rivés vers la Mecque, vers la Mecque. Toujours en cellule, j'ai l'habitude militaire. On vise la victoire, vise la victoire. Blanc, jaune, vert ou noir. Toi qui travailles jusqu'à tard le soir, un jour tu connaîtras la gloire. Tu brilleras comme une étoile, une star, ça va dire que ça soit ma victoire. Parce que le ciel est la limite, parce que le temps passe si vite. Même si mon quartier est difficile, on vise la victoire. J'ai la victoire au bout du fil. Ok, j'pars au quart de seconde, m'arrache hors de second. Car on se souvient du premier mais rarement du second. Et puis laisse parler ces cons, les séquons et leurs esgons. Rafle les médailles comme un gymnaste de Hong Kong. Mon slogan, gars au 7-6, qui frappe au plexus, gagne en silence comme Carlos et Smith. J'ai la carrosserie du risque dans l'industrie du disque. J'ai les keys de la réussite et sa carte grise. Tu veux les étoiles, vise la lune. Petit-fils allume ta vie insalubre. Vaincre, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Cherche le salut dans les saintes écritures. Puisque l'histoire est écrite par les béquets, j'ai raturé le cahier pour y marquer LKP, Arbi et Anti, K.I.B. Arabi. Mehdi, Admiralty. On vise la victoire, vise la victoire. Blanc, jaune, vert ou noir. Toi qui travailles jusqu'à tard le soir, un jour tu connaîtras la gloire. Tu brilleras comme une étoile, une star, ça va dire que ça soit ma victoire. Parce que le ciel est la limite, parce que le temps passe si vite. Même si mon quartier est difficile, on vise la victoire. Non, on n'applique pas même ce point d'écho. Même si la route est longue, elle est longue, on ira jusqu'au bout. Nous mettre des bâtons dans le haut, ça ne sert à rien du tout, on connaît le goût de la difficulté. Garçon, on gravit les étapes, évite les obstacles. L'état qu'on que c'est déclaré. On a l'habitude, comme Barack Obama, je vise le temps. C'est sa victoire, on tous cette bonne. Depuis le code amical, dans la rue c'est les modes légales. On est déterminé, mental tout comme le métal. On brillera comme l'étoile du berger. On a bien scruté le fond, l'heure est venue pour nous d'émerger. On puise notre force dans l'espoir. On s'épuise, mais à force, t'y crois. Un jour on connaîtra la gloire, qu'on soit blanc, beurre, jaune ou noir. Non, restons seuls auteurs de notre histoire. On vise la victoire, blanc, jaune, vert ou noir. Toi qui travailles jusqu'à tard le soir, un jour tu connaîtras la gloire. Tu brilleras comme une étoile, une star, ça va dire que ça soit ma victime de ces mauvais sentiments. Victime de ces mal et de ces vautours. Le jour arrivera où ce sera ton tour. On vise la victoire, ça va dire que ça parce que le ciel est la limite, parce que le temps passe si vite, parce qu'on veut viser la victoire et ne plus marcher tout seul dans le noir. Et si la vie ne tient qu'à un fil, et si nos traces sont indélébiles, même si mon quartier est difficile, j'ai la victoire au bout du fil. Pas la peine de m'appeler, je ne prends pas de double appel car j'ai la victoire au bout du fil. Je n'ai pas beaucoup d'unités, faut que je fasse vite. J'ai la victoire au bout. Je veux l'approcher, la toucher. La facture sera lourde, impossible pour moi de raccrocher. J'ai la victoire au bout du fil. Je n'ai plus de batterie, faut que je vole l'escar. J'ai la victoire au bout du fil. On vise la victoire, yeah. Quoi de neuf, Winnie baby. Admiralty, Medine, la fouine. Skalpovic, yeah. Parce que la vie tient qu'à un fil. Et si nos traces sont indélébiles, même si mon quartier est difficile, j'ai la victoire au bout du fil. Eny are, zay ny amin'iny mozika iny a fa toizatsika ny fandarana PNL, développement personnel sy ny programmation neurolinguistique no fanampandarana ny fandarantsika androany.
ia tsindriko kely ihany hoe eto Madagasikara tsisy fampianarana momba ny PNL raha ohatra ka hoe mila diplôme momba ny PNL fa ny zavatra azo atao zany dia afaka mampiana-tena dia ity zavatra hozaraiko aminareo androany ity tena initiation amina PNL izay PNL fampiasa andavanandro ny olona rehetrarehetra afaka mampiasa azy dia efa fantatrareo moa fa ny mouvement dia mampivady ny développement personnel sy ny culture entrepreneuriale io zany a mirona misimisy kokoa any amin'ny culture entrepreneuriale sy ny développement personnel foana ny resakitsika ny azo resahana voalohany zany zao dia hoe ahoana ny manao auto-hypnose ny auto-hypnose dia ianao hypnotisenao ianao fa tsy miandro olona hafa zany ianao hanao an'le hypnose dia ny fomba fanaovana an'le auto-hypnose dia fantaro mazava tsara aloha misy ifandraisany foana amin'le rêve sy ny nofinofy le izy hoe inona le tanjonao dia rehefa aveo a hypnotisenao zany ianao ho lasa olona mahomby tsy miandry nizaniza tsy miandry fametrahan-tanana tsy miandry anjely tsy miandry miracle tsy miandry sitrapon'Andriamanitra fa ianao sy ny safidinao sy ny fanapahan-kevitrao zany zao le hoe ity le mety amina io zany le nitenentsika tamin'ny heriny androany hoe angatao zay rehetra tianareo dia tenenina zany zao hoe inona le tianao dia ny fomba fanaovana an'izy omeko reto sy papo reto voalohany indrindra atao au temps présent lay fomba filazan'lay nofinofy zany hoe tsy miteny zany ianao hoe za te ho lasa mpanan-karena ohatra fa teneninao mihitsy hoe za manan-karena tamin'ny herintsika ny resaka leadership dia ozy isika hoe valio hoe te ho lasa izy ianao dia rehefa mamaly ianao dia tonga dia le valy zany atao au temps présent hoe izaho koa leader na dia mbola tsy leader ary ianao na dia mbola tsy milliardaire ary ianao na dia mbola tsy entrepreneur ary ianao na dia mbola tsy pasteur ary ianao fa mitondra tena tahaka n'le izy ianao zany zao ny vavaka amin'ilay indrindra dia iny efa namen'ny grand maître iny sy papa hoe rehefa mangataka ianareo dia ataovy ohatriny nefa nahazo ny dikan'izany atao au temps présent le izy ray zay dia faharoa asiana affirmation le izy zany hoe tena sura mihitsy ianao fa efa tena zay le izy efa voaray anao le izy fa tsy hoe mbola misalasala dia voalaza mihitsy ny ao anatin'ny baiboly fa ny olona misalasala dia tsy mahazo valim-bavaka noho izany avec affirmation tsara zany ianao miresaka an'ilay fanirina na mangataka an'ilay vavaka fahatelo tsy mampiasa négation grammaticale tsy mampiasa aza tsy mampiasa tsia ohatra zany zao hoe ianao zany tsy miteny hoe zako dia tsy te ho kamo ntsony satria ny atodohan'ny olombelona dia tsy mandray négation grammaticale tsy mandray tsia zay mahatonga ny hoe nitoerana ray raha vao ampiana soratra hoe tsy azo amanina eto dia vao maika misy olona mamany eo satria le tsia tsy voavaky ny fa lasa suggestion lay hoe mamany dia indrindra fa rehefa somary inconscient ny olona rehefa tositosiko ny toka na tsy tompony tenany loatra dia eo no eo mihitsy dia manisy réaction ny vatany hoe te pipia zany dia tsy rehefa tsy miala 2 mètres na 3 mètres eo fa eo mihitsy satria ohatr'izay mihitsy ny fomba fiasan'ny atodohan'ny olombelona noho izany raha ohatra ka manana problème ianao zany zao amina fitondran-tena dia aza miteny hoe tsy tiako le toetra ratsy fa farito mazava tsara hoe inona le tianao dia mifantoka any amin'le tianao ianao zao fomba filaza foana ao anatina développement personnel hoe aza mifantoka amin'ny olana fa mifantoha amin'ny tanjonao dia lasa mora aminao ny miaotra na ny mandresy an'lay olana raha ohatra ka misy toetra ratsy ianao dia fotoana zany zao anaovanao reformulation ao anatin'ny lohanao aza miteny ianao hoe za tsy te ho titena ntsony satria mbola miverina le hoe titena na hoe za tsy te hiavinavina fa teneny hoe inona le tianao zany zao ohatra hoe za te ho sarika na za te ho mahay miresaka dia zay lasa programmation ao anatin'ny loha fa tsy hoe za tsy te ho monjomonjo ntsony za tsy te ho adaladala ntsony nefa le adaladala mbola ao anatin'le izy tsy zay zany fa hoe za ite ho endry za te ho endry noho izany ny définition an'le endry zany zao noforoniny atodohanao manomboka taminy ianao ny teny an'le izy
fahadisoana sy tsy fahaizana mivavaka zany no miteny hoe tompo alao aminay zao fahantrana izao diso zany fa teny hoe tompo ataovy manan-kareny zay de amin'izay fotoan'izay a le izy le valim-bavaka angatahana mihitsiny zany nefa mazava hoe ty le izy izany natao hoe langage ny zanahary fa amin'ny lafa mivavaka zay ohatra lasa hoe mamorisian'Andriamanitra ve zany ianao ve amorisian'Andriamanitra ataovy mpanan-kareny zay ohatra lasa hoe mibetroka be ve zany raha ohatra hoe mivavaka fa tsy ka zay le izy hoe zay le nampianarana antsika hatramin'izay fa jereo Jesosy rehefa nampitsahatra ny rivotra sy ny ranomasina mangina mitsahara vavaka reny de ozy izy ny olona hoe maninona izy a no manao ny teniny ozy izy a de misy hery sy fahefana satria ianao mihitsy nomena le hery sy fahefana ary ny tena marina mivavaka ngeo atao hypnose ianao noho izany a ianao zany zao lay atodo conscient ao anatin'ny lohanao lay atodo tonga saina no chef fa ilay atodo tsy tonga saina izay miasa de ianao zany mampiditra an'le izy ao anatin'ny lohanao de tadidio fa le atodo manatanteraka na le subconscience zay ngeza be izy io a de tsy mahay afa tsy baiko no ilainy satria izy a mpanatanteraka ohatrany hoe ianao ny patron de misy mpiasa de ny mpiasa tompo koa baiko no omena anazy de tadidio fa ao anatin'ny atodohan'ny olona ny olona mahay indrindra ny voarefo zany zao de hoe Einstein na 12% ny atodohany ihany ny conscient 12% ihany a fa ny ambony zany inconscient de nefa io inconscient io no manosika ny fiainantsika io inconscient io le mandeha tsika ohatra hoe valaka be de mandeha tongotra de ndraindray tsika efa eo ambavady vao tonga saina ohatray to tonga saina sahady a de misy zavatra be da be adininao teny andalana satria ny inconscience anao zay efa mahitsenjery hoe iny lalanao mandeha mody a etsy ianao no mipita mitodika gauche droite ny fahazaranao rehefa mipita eo de efa nandeha ho azy fotsiny le izy de iny zany le lalaovina ao anatin'ity zavatra resantsika ty hoe programme eo ianao a ho lasa ho tafiditra ao anatin'ny inconscience anao ny fahazaran'ny olona mahomby ny fahazaran'ny olona be fitiavana ny fahazaran'izay milay rehetrarehetra zay le izy auto hypnose amin'ny teny malagasy fe misy malaza ity hoe hypnose ty tena treto aloha zany mbola tsy nisy de zay foana le fampianarana resantsika hoe andaotsika tsy fantoka be amin'ny teny satria na ny razambe atsika koa ara mba nandika teny ohatra zany rehefa tsy fantany le izy ohatra hoe ny latabatra avy amin'ny hoe latable nge zany e satria tsy nisy teny teny malagasy na nentina nandikana ny latabatra ohatra hoe ny sekoly avy amin'ny hoe skola de lasa hoe sekoly ny boky avy amin'ny hoe boky de zavatra ohatra zany nandrazambe atsika ara ny mampiasa teny ohatra zany de no auto hypnose zany ataontsika fotsiny auto hypnose eny ary ino ny tiaboko voalohany ny auto hypnose a hoe atao amin'ny fotoana efa ohatrany hoe atrehana hoe présent ny zavatra tenenina atao ankehitriny de affirmena foana zany hoe atao sura tsara hoe tena tonga de zay fa de tsy mampiasa ny hoe aza sy ny hoe tsy jereo tsara nge rehefa nitenenina ny olona hoe aza mijangajanga de vao maika manomorona définition ana mijangajanga zany izy amin'izay fotoan'izay satria izy inona moa zany natao hoe mijangajanga za mijangajanga zany ngamba mety hoe manao firaisana be à toute position sa hoe olona efatra ndray miaraka de lasa suggestion le izy satria lasa eo ampieritrretana izy a de lasa misy retsika taitra ny anatiny lasa misy hormone taitra ny anatiny zay lasa mamorona n'lay fanirina hoe ohatrany andeha ho atao ihany angambo zany de reny zany azo ampiasaina tsara mihitsiny raha ohatra zany ianao zao tia apiditra programmation ao anatin'ny lohan'ny olona miresaka aminao de le tianao tenenina resahana fa mody asiana tsy fotsiny eo alohany ohatra zany olona ihany nefa le izy raha ianao zany zao no miteny foana hoe tsy tiako mihitsy ihanina iny ny tena marina tianao izy fa tsy zakanao le izy ny olona tiana no fa rehefa tena tsy tianao le olona de tonga de zany hoe halako ihanina de samy hafa mihitsy le hoe halako ihanina sy hoe tsy tiako ihanina mazava fa be da be ny ohatra azo atao amin'izany mihitsy amin'ny lafa fitiavana mihitsy zany tena tsy tiako mihitsy ny toetranao ty
fa hoe raha miteny an'izay zao de ohatrany hoe mbola mafatifaty kely zany any fa raha miteny hoe halako mihitsy ianao tonga de ohatrany hoe mahazo mahitsy be anatin'izay de izy ny auto hypnose no teboko voalohany zay ny mahakasika ny auto hypnose zany ya mbola misy azo resahana de rehefa manao auto hypnose ianao a de farito mazava tsara zay zavatra nyteneniny zay aloha de rehefa avetsika anao le système vacoque de ampivadina le auto hypnose le système vacoque rehefa aveo fa mila fantarina hoe alohan'ny atory ny olona anankiray le 12% iny zany zao a mbola conscient raha ohatra ka olona taitra fa rehefa matory a na rehefa rendremana le olona de memiena le izy de rehefa tonga any amin'ny 3% sisa ny conscient anatin'ny olombelona de manomboka matory izy noho izay zay fandehanany zay fienany ny conscient anatin'ny lohan'ny olona zay natao hoe en transe le olona de amin'iny ny fotoana milay indrindra ampidirana programmation anatin'ny lohan'ny olona anankiray zany mahatonga ny hoe fahadisoana sy tsy fahalalana ny hoe mijery télé mba hakana torimaso satria ny zavatra rehetrarehetra mitranga ao anatin'le télé jerenao na ao anatin'le hira na le radio henonao a miditra daholy tena miditra be da be ao anatin'ny lohanao satria iny zany le fanararoatra zay mahatonga ny malagasy a tsy mitantara angano raha tsy rehefa hariva ny andro fado amin'ny malagasy ny hoe vao maraina de mitantara angano satria rehefa hariva me malefaka ny hafanan'ny tany de me en transe ny olombelona rehefa hariva de ny angano tompoko fampidirana lesona ny anatin'ny lohan'ny olona izay ny aina ny taolo malagasy hoe zany atao hoe angano fa taty ariana le izy hoe aza manaiky adalaina amin'ny angano mba avy antitra kanefa ny misy lesona be da be ao anatiny ohatra zany zao ny hoe ikoto fety sy mahakanga eny lesona ao anatin'ny koto fety sy mahaka de hoe mila fifamenona ny fiainany ny anankiray maranitra be de ny anankiray le fety sy maranitra fa le anankiray zany omena baiko fotsiny de bontolo be io mila vitany fotsiny de zay fifamenona zay no ao ambadiky ny lesona koto fety sy mahaka zay le programmation neurolinguistique nataon'le taolo mba ho ampitaina any amin'ny piaino an'ilay angano de izay fifamenona zay ny olana ao antsika malagasy de izay mitovitovy aminay ihany ny namanako fa rianina tsy mitovy aminay ary mahasosotra amin'izy io a ny religion tena mivoy an'izy io hoe zay ianina marina fa rianina diso le manambadika oatra zay mitovy finoana ihany mitovy finoana ihany amin'ny lafiny indray le izy mariage na culture ma tsy mahasarotra an'izy le gare satria ny culture ny témoin de Jéhovah tsy mitovy amin'ny culture ny katolika de ifanjinja foana ao an-trano mariage na culture zany le olana tamin'izay fa tsy mariage na olombelona samy olombelona satria olona samy tery saina any amin'izay ivavahany avy any daholo le izy de manjary tsy mirindra mihitsy fa raha ohatra ka samy manaiky hoe ok fa zay zany izy de tiana maizy azy le olona anankiray tsy misy influence tsy misy forcé na hoe tsy maintsy makary ianao na tsy maintsy makary na hoe tsy maintsy atao an'izao ianao zay vao azo amasinina ry aminay de tsy maninona le izy amin'izay hoe samy manaja ny heviny fa sarotra nefa zany aty amin'ny tany andalam-pandrosoana sarotra le hoe en transe misy ho velabelarina iny sa hoe efa vitan'izay fanamafisana kely sy tsindrina fotsiny le izy hoe ny alohan'ny atory a de avereno lay vavaka avereno le auto hypnose zany hoe averimbereno miverimberina ataovy zay atonga an'le izy ho latsaka ao anatin'ny sainao a de rehefa vao mifoy ihany koa zany hoe le avy 0% conscient 3% le miakatra mandrapatonga an'le tena conscient anao nitsika rehetrarehetra moa zany tsy mitovy fa ny sasany amintsika zao mety hoe 6% fotsiny no conscient ny sasany mety efa mba 10 mahay be ohatra André Einstein na 12 de mandrapatonga an'le fahafenony le mahazatra anao zany a no atao hoe transe na transe hypnotique zay mihitsy ny ilazana anazy de hafa ndray le misy an'le hoe transe le olona ny transe le olona le mampetsika tromba reny de tsy tompon'ny tenany izy de mivoaka le zavatra vao anatiny reny zany a tonga de sahako no miteny eto fa raha misy olona voan'ny andro be na misy olona voan'ny aretina tahakahaka ndreny le hoe lazaina misy devoly reny a de sitrana amin'ny alalan'ny PNL reny azo atao zany mireprogrammer ny olona anankiray ary ny olona manao PNL de mavita mamafa mihitsiny hoe ilegara ohatra de hovaina hoe le boty ny anaran'ny legara de fafana le legara de tsy tadidiny legara mihitsy hoe legara ny anaran'ny legara fa azo averina indray nefa le izy rehefa aveo ary ndray andro mbola ho ataontsika tamin'ny tsy tadidiko ny lalao ohatra nisy formation ohatra zay teto Tamatavy fa move on tsy manome formation PNL mihitsy ho an'olona
mbola tsy nanao développement personnel. Ohatrany malina piana le hoe averina mihitsy ovana mihitsy aloha fa fana de aveo averina raha sanatrian'izany misy tsy fetezana lay famafana sy le famereneny tsy tonga de lasa mitapotsy miverina tsony. Zay moa tonga ny hoe mitandrina rehefa manao an'le izy. Zany zavatra le lesona omeko anareo ty zany zao a lesona base reny. Fa rehefa tafiakatra amina level ambony be zay vao manao an'le ohatran'le nitenenina teo. De mila hay fotsiny mampiasa ny teny a sy mampiasa ny vavahady-tsaina. Iresaka système vakaoko tsika zao. Eny ary andao isentikely indray tsika aloha nzaka anaraka hira indray tsika aloha sady sotrona rano ihany de rehefa aveo toizatsika anatin'ny teboka manaraka indray izay resaka PNL izay. Tadidinareo ve le hoe tokony rano 4 litre isan'andro no sotroina ho an'ny olona anankiray? Ny taonany olona tsy ny taona ny lanjany zaraina 30. Zaraina 30. Izany mahereza misotra rano ry piaino de mahaiza misotra rano. Efa nataontsika sy fandarana zany zay tsy nahaino an'le fandarana de mangataka any amin'ny efa horesantsika rehefa aveo momba le hoe ahoana nanaovana an'le fandarana satria maro be ny mangataka hoe sina redivision nefa tsy mety le redivision fa misy hevitra zay efa nitsiry izay azo tanterahana tsara horesantsika rehefa any amin'ny faraparan'ny fandarana any. Anaraka ny tira telo. Okey, makakosoa. Rehefa tsy mankatia le olona dia aza fosegna. Anao tsy ampianaragna fa ny fotsy azo tapitena. Avy amin'ny fitiavaka reny aby ndray aman-dreny mifidy fanantotiagna. Hoe zanaka mpiara-miasa amin'ny papanao iny ka tokony arahagna zaho re miteraka anao zany tsy alolo bato mafana mba hitsinjovagna mba tsy angala barako oneran'ny fianakaviagna zay le mavoa sy tokony hidiragna fiainanjare roa. Efa ampitaogna tsara izy io sady efa mananjo aza bedesiny izy amin'ny tiany jere ho safidiny lasa simba fangara efa zanaky bob de tsy maintsy anambady any zanaky likidiba zay le mavoa fagnambaniagna ny tegna betsaka agnatin'ny fiarahamonina zao karazan'olo mpagnano an'izany eritrereto fa za tsy hainognony ny fagnambany rehefa tantsahony de tsy tokony anagna raha tsara zanaka mpamboly agnana anao ka tsy possible azo fiara misy tategna moko ny sasany ka tsy magneky de pasegna de mamoragna hoe iny nagnano aferana andramina zay le mavoa tahiry bola samy manana ka mieritreretra mitsara ivelany diso hevitra anao raha tonga de miteny fa veta zay olona misotro ranona pompe tany rehefa mangetaeta hoe mahantra tokantragno mampiasa ny tenina zantina bisikleta zay le mavoa tsy matahotra nizaniza za be sandry za be nify na magnano faute fa tsy afaka samboragna satria lavadingana karany darafify maro piaro de misata monsieur dady amin'ny aragna oeraoera agnarany avagna andesagna iady erovantegna andesagna poera za tsy matahotra raha iny papako juge valahy commissaire officine prof ny NMG en tant que procureur petsak'olo ambony fantatrony ka tsy matahotra adversaire zay le mavoa magnanaova anjany anao amin'ny trasiny vererisy ambalaky soa soanao voatsatoka meso soanao ka tapaka aloha zay le mavoa talenta io tsy fananagna fa sambola amin'ny raha ataony na yo ny nanjy efa io génération ora pera zany ny artiste raha tsy fitondran-tegna zava-kantiny tsy tokony sy masoandro fa manimba kolotsaigna vo mandeha ny hip-hop ampadio tele fa zany tsy delaigna karaha vo madio tsy sisy maniry amin'ny tany karakaigna zay le mavoa tropical zany no mampetsaka manalazy rap zany ary afatiagny firan'olo efa avy misazy bon zao arety avy menire de samia mitazogna aminazy ny avaka tsara ny foan'ny dentiste fidiragna ho andrasazy zay le mavoa izy sady mivavaka no magnano afikagna amin'ny fiaignana aveo de vignitra fa hoe Andriamanitra de tsy mba nagnampy ny tegnany misy de magnomiatsiny fa zagna de raha tsy fagnay antegna misy problème nefa izy karaha tsy mety mitay za tsy afaka zandriko afaka nefa zay sampy pralay za fe mipirina angataka fa tsy mety nivaly vavaka anay zay le mavoa rehefa sendra tsy naombo ny bakana BBC zakaigna fa Andriamanitra magnavakoditra magnavaka tare nefa nandritra ny fanadinagna tsy nitovy ny raha nataonare anao tafandrika andragnom-biavy izy tafandrika ambodika iny ka zay le mavoa misy de lany fotoagna magnaramaso akaiky ny fiaignany sasany fantany manomboka amin'ny raha tokony jusqu'à hatramin'ny toerany fasany
ianao rehefa avy miasa an-tsambo mandeha amin'ny supermarché sy magasin hitako vidy costard velondrirana sy karazana mocassin mandany vola mitsisy tiky ny magnano revy américain nefa ny an'olo mividy tany dia manontany vidina parpaing zay le mahavoa olo samby amin'ny volany fanao mangina ananjy iny gazety avy ananjy na laniny na akajigna nokoatsy mikodagna an-tegna tompoko aza kitikitigna zao tafiditra hôpitaly fa nagnino na raha fo ataovy mino zay le mahavoa magaga rehefa mikorontagna ny mpivady dia ny papa fogna ny fadisona ninino fagnazavagna fa madio fogna i mama na dia navodona rehefa nisaraka tsy mba mizaka ny maragna sasany amina reny na dia avy taminazy ny fadisona fa izy tsy mba niteny tsy velany eritreritra ny papany le sainy zaza domineny adivany amin'ny reny nefa avakeo asainy tezany bebe zay le mahavoa fa ny magnomiatsiny hoe ratsy lao papa kanefa mama ny fototra nagnano bilofo tamin'olo kafa atetika zany tantara miseo dia mizaza fara tsy maharaka papa fogna nanjy ny fantany diso isaky izay misaraka eny ary dia tafaverina atao anatin'ny resadresaka miaraka amin'ny njakadala movaona sy lekara RTA tsika atao anatin'ny fandarana movaona trano moa zay rehetrarehetra zay amin'ity alady tolakandro ity efa niresaka ny auto hypnose tsika niresaka ny entrance dia ny système VACOG indray no anoizantsika azy zany zao inona indray le zany hoe système VACOG le izy zany fomba fampiasana ny vavady-tsaina zay le atao hoe système VACOG ny dikan'le V aloha zany visuel le dia le A atao hoe auditif dia le K atao hoe kinesthétique dia le toyany zany ny fa reo anankitelo reo ny masony sofina sy ny hoditra no tena mijouer rôle ngeza be amin'ny olombelona anankiray ny orona ihany koa ao anatiny ny orona le O amin'le izy zany zao le odorat aha dia ny G ny goût lela dia ireo tsy tena miasa ireo ao anatina style d'apprentissage na hoe amin'ny fomba fiasan'ny atodoa tsy hoe tsy miasa mihitsy fa tsy tena miasa dia jereo tsara fa ny biby maranitra be dia milalao zareo rehefa mianatra dia amin'ny alalan'ny filalaovana miasa daholo ny orony ny lelany manaikitreikitra zavatra izy nydikany amin'iny tsy le hoe manaikitra ny tena marina fa le lelany no mikasika an'le zavatra lalaovany dia ny sofiny miaino dia ny hodiny manao touché dia ny masony mijery dia ny saka sy ny alika moa zany tena hitantsika matetika tena manao an'izay fomba filalao zay dia jereo zareo rehefa mianatra reny zany ny fomba fampitan'ny saka lesona amin'ny zanany dia efa manomboka misy an'le atao hoe système Montessori eto Madagasikara tena hoe amin'ny alalan'ny fomba filalaovana no ampitana zavatra ao anatin'ny lohan'ny ankizy kely fa tsy hoe mipetraka be eo ambony seza dia tsy maintsy mianatra be dia jereo fa amin'izao vanim-potoana iainantsika zao manomboka malaza be le atao hoe team building ao anatina team building ampilalaovana ny mpiasa ao anatina orinasa anankiray izay misy lesona ao anatin'le izy matsiaro an'izay fotsiny nisy contactana orinasany Antananarivo hoe anao team building ao Mandraka Park tamin'izay dia mbola miandry an'izay antso izay mihitsy moa za fa mbola olana nanome an'le izy hoe misy zahay anao team building dia misy ankizy le izy dia misy olon-dehibe dia ana dia ianao ve mavita an'izay ika hoa tsy zavatra tsy vita zany tsy zavatra tsy vita zany fa atsoy fotsiny mba apiko ela hoe zao ny fanaovana programmation neurolinguistique sy zao ny tsy maintsy akatraiky efa ihany ka zay ny efa mampinamana antsika efa hoe fifandraisana be dia tsy maintsy mbola ho alaina ihany zay satria zay team building zay nisan'ny zavatra ho vaovao ihany koa nisan'ny ataoko zay zavatra zay mety be zany dia ny ao anatin'le système VACOG tonga dia andao hiazakazaka kely isika ny olona visuel dia manangona information amin'ny alalan'ny masony zany hoe ny masony zany no
misintona zay zavatra hitany a dia mivadika sary le izy a dia voaray any atodohany. Zay aloha zany ny fomba fiasan'ny olombelona, ny atodohan'ny olombelona, zany hoe avadika sary daholo ny information zay vao mipetraka ao anatin'ny atodoha. Io zany a ny olona mahay maka sary an-tsaina no atao hoe maranitra. Dia zay mahatonga antsika hoe mila sokafana, mila mahay manonofy. Tena tsy haiko na fianarana aiza eto Tamatavy iny a dia misy t-shirt amin'ilay mpianatra tsy voavako inona ny anaran'ilay établissement fa miala tsiny sady tsy ho azo teneniny tokoa moa zany hoe aiza ilay établissement fa misy ankizy manao t-shirt eto Tamatavy a dia misy soratra eo amin'ilay lamosina hoe terminal D sisy ohatra dia misy soratra eto ambany hoe faut pas rêver. Zay foana le fahadisoana hoe fa maninona tsy avela manonofo ny tanora ary iza le olona nanao an'izay zavatra zay hoe fa maninona tsy avela manonofo e nefa le nofinofo mihitsy ozy isika ny maizy azy ny olona anankiray lay nofinofy a no lasa miteraka rafitsaina ao anatiny a zay mahatonga anazy miova dia fa maninona ny mpianatra ny vonoana ny nofinofiny fahadisoana zany fanapotehana foana zany satria mbola tsy nahay an'ity zavatra resantsika ity zareo dia niverin'ny zareo fa hoe aza manonofinofo fa mila miezaka zay vao afaka amin'ny examen ohatra angamba ny eritreretiny zay mihitsy ny mety andraisany an'le izy kanefany a lasa mifantoka any amin'le miezaka zay foana moa le teny antsika le gara hoe ny zavatra anankiray a ny olona anankiray rehefa miezaka be dia tsy sambatra rehefa aveo fa ny olona anankiray atosiky ny fitiavana no mahavita zavatra amin'ilay be satria tsapany fotsiny le izy dia ataony zany hoe tsy miezaka izy. Raha ohatra ka misy ray aman-dreny ao an-trano a avy manadio trano izy a dia mimenimenina be izy rehefa aveo satria mandoto trano ny zanany dia satria izy niezaka be nandoto an'le izy fa raha tiany fotsiny tsotro zao no madio raha tiany fotsiny a ny nanao an'le raharaha dia tsy mimenimenina zany izy fa mety nanontany izy hoe wao ny ankizy kely kay mila manetiety taratasy dia rehefa manetiety taratasy izy a dia mivelatra ny sainy io zany tsy lasa tsy ratsy lay fandotona trano tamin'izay fotoana izay fa mety nampisokatra ny sain'le zaza fa ny olona rehefa mimenimenina rehefa mandoto trano ohatra dia hoe za efa niezaka be na nadio an'io trano io dia nefa dotonareo le izy dia reny zavatra reny zany le hoe mila rindra tsikelikely tsy mitentsika hoe oritanora tonga dia ataovy bordel be ao an-trano tsy zany le izy fa hoe inona le antony manosika dia miverina any amin'ny lesontsika ny visuel ny afantarana ny olona anankiray a satria programmation neurolinguistique le resantsika zao vao miresaka amin'le olona ray ianao ka matetika miakatra any ambony ny voamasony rehefa miresaka izy na rehefa mieritreritra lalina izy a dia miakatra amin'ny masony dia izy a atao hoe visuel. Ianao zany zao ny afantaranao anao io ao an-trano hoe visuel ianao a dia ianao a tia mitazana plafond dia visuel ianao zay na ianao tia mijerijery kintana na ianao tia mijery zavatra any ambony dia visuel zay ny antsonanao dia tadidio manomboka androany fa ianao rehefa misy zavatra tianao ianarana dia mila hitanao fotsiny ohatra hoe mianatra mozika dia mila hitanao ny fihetsiky ny tanan'le mpampianatra mozika na mila hitanao hoe ohatran'izao ny sariny ohatran'izao sotrotrazao amin'izay fotoana izay a mora kely aminao no mianatra dia ny olona visuel rehefa miresaka izy a dia mampiasa foana momba ny fahitana ohatra hoe miresaka amin'ilay gara izy izy hoe hitanao ilay gara ohatr'izao angeny fanaovana an'ilay zao hoe na hoe hitanao mba mandehana mba alefaso kely ty vola ty mba alefa ho anjandrinay dia ohatran'izay tonga dia fantatra amin'ny fomba firesaka le olona andavanandro fotsiny le izy dia ny fomba fandresena lahatra andro zareo dia zay mihitsiny sokafan'izay fomba fiten'izay hoe hitanao ohatr'izao hitanao ohatran'izao ny fanaovana an'izao dia misy le mipaty an'ireny amin'le manabatana hitanao tsy hitako fa ino moa zany efa fomba sady blague ihany koa sady blague le izy reny zavatra reny zany a trandrahana manomboka izao ary io a mbola vao manomboka ankizy kely ilay zanaka ao an-trano ray aman-dreny dia efa azonao fantarana izay raha mpianatra zany zao ny resantsika an'ity dia tadidio fa ny ankizy mpianatra visuel no mila manao fiche dia mila petrapetraka iny amin'ny rindriny ao amin'ny chambre fatoriny ao na eo amin'ny bureau fianarany a lay formule na le lesona dia miditra ho azy ao anatin'ny lohany ary izy a na tsy mianatra be ary izy amin'izay fotoana izay dia mora mahay satria efa mifanaraka amin'ilay système d'apprentissage ao anatin'ny lohany ilay fomba fianarany raha izay faharoa ny olona auditif indray a ny afantarana anazy rehefa vao miresaka aminy a dia mandeha gauche droite be amin'ny masony
zany hoe mandeha ohatrany hoe mivezivezibe zany ny voamasony dia zareo mampiresaka rehefa miresaka dia mampiasa foana hoe heninao na hoe ianao tsy mihaino mihitsy dia ny fomba fisintomana ny atodohany zany dia ohatr'izay ihany koa izy hoe henonga zay heninao ve hoe nisy resaka ohatran'izao na hoe mare ianao zavatra ohatran'izay zany dia amin'izay fotoan'izay tonga dia misokatra be tampoka ny atodohany dia mora kely mampiditra zavatra ao anatin'ny lohany dia ny olona kinestetika mampiasa toucher ry zareo le rehefa miresaka dia miteny foana hoe tsapako io na miresaka ao anaty MP ary izy ao anaty Facebook dia mbola ozy izy foana ihany hoe tsapako rehefa misy zavatra somary émotif le zavatra resahana aminazy dia ry zareo tia mandrairay zavatra be rehefa mifantoka ary le mikapokapoka reny ny kinestetika reny dia ry zareo tia manao câlin dia zareo tia mifampitantatantana rehefa mandeha ny an-dalana dia tsy sipanao ary dia tsy azo raisana zany hoe satria reny olo reny mifampandrairay eny an-dalana dia tsy maintsy pisipa zay fa mety hoe kinestetika be ry zareo dia ny raha ohatra reny ankizy mpanodikodina stylo ao ampianarany reny na mpitsakosako stylo reny kinestetika ry zareo dia zareo tsara fa mifitondran-tenany reny raha ohatra hoe misy zavatra tsy mety azony mihitsiny dia kakakerany be le stylo na tonga dia tapahany na somary tsindrominy amin'ny stylo ny tanany da satria kinestetika ry zareo zany hoe mila rehefa maka fifantohana izy dia mila mahatsapa zavatra za zao tany amin'ny lycée le manodina stylo na le mifantoka mpampianatra manazava lesona fa stylo miodikodina indrindra ianao bedy mihitsy ka satria le mpampianatra ho azy tsy mahay tsy mahafantatra an'izany akory izy ary misaotra ny ministère ny éducation nationale tsika zao satria isan'ny zavatra resantsika zany dia efa manomboka omenan'izany ny mpampianatra zao fa eo ampandrindrana ny programme isika satria mouvant miara-miasa amin'ny ministère ny éducation nationale zao ny olona auditif miverina kely any amin'ilay auditif ny olona auditif ilay zaza le rehefa mianatra lesona ry zareo dia mamaky teny mafy be satria mila maheno ny sofiny dia indraindray zany tsy mahafantatra le dada sy nenina tsy mahafantatra le ray aman-dreny dia miteny hoe vakina aneritreritra fotsiny io dia diso zany le fomba fitaizana sy fomba fampianarana amin'izay fotoan'izay ry zareo lay apresahan'ny ankizy manodidina anazy eo ampianarana lazaina fa hoe enfant perturbateur ry zareo amin'ny ankapobeny dia rehefa mitabataba ny ankizy manodidina anazy dia izy mifantoka be amin'le fampianarana ery aloha ery satria auditif ry zareo dia ny kinestetika indray ohatran'le lazaintsika teo zareo tia mitsapatsapa ry zareo tia mandrairay zavatra raha ohatra ka ampiakarintsika ao anivon'ny tokantrano le resaka dia zao fantaro hoe kinestetika sa visuel sa auditif ny vadinao satria ny olona kinestetika zany zao le mangataka foana hoe ary matetika amin'ny vehivavy mipetsaka amin'ny vehivavy kinestetika ry zareo le miteny foana hoe tantano za hoe anao tsy mba mitantana anahy mihitsy eny an-dalana ny dikan'izay kinestetika izy eritrereto hoe ny vadinao zany zao kinestetika nefa ny anao tsy tia mitantana fa io vao misy manao proposition fotsiny ao anaty MP ao anaty Facebook andao tsika mba hoeny amin'ny place dia mba fampitantantana eny amoron-dranomasina eny fa tonga dia tente izy te handeha satria ao anatin'le centre d'intérêt an'izany dia ny olona auditif ilay miteny foana hoe teneny hoe tianao za dia mila maheno ny sofiny zany hoe ny auditif mila maheno pitiavana amin'ny alalan'ny teny dia ny visuel tia mahita zavatra fihetsika ohatra fihetsika na tia hitondrana cadeau na hoe tia hitondrana zavatra tia mahita zavatra zany izy dia ny olona visuel le mahita foana ho tenenina amin'ny fomba fiakanjonao satria izy mitikebe anazy na pitsopitsona zavatra kely fotsiny ary tsy mety any amin'ny akanjonao fa misy olona tena na mivaralila ary io bokotra n'akanjo io tsy mahita an'izany izy tiako fianona be aloha le izy dimy le système vakoky anaky dimy zay vao za manontany fa mizatra tiako antanina nefa mbola tsy complet le satria mbola tsy henoko ny sasany dia aleo aloha complet mihitsy izy dimy dia manontany an'ity zavatra ho antaniko rehefa avy eo ty za ka le izy tsy fianona izy dimy satria le ambony anankiroa ny orina sy ny lela tsy miasa be ao anatin'ny fanampiny dia ny fantaniko zany hoe misy olona ary ve zany tonga dia hoe izy rehetra reo ao aminazy avy okay ny olona rehetrarehetra dia izy rehetra ao anatiny daholo fa nytohany tsy mitovy ny tsara be mitovy amin'ilay fantaniko indray mandeha tamin'ilay tempérament ihany le izy
Zay mihitsy izy hoe raha ohatra zany ny olona anankiray mety atao hoe visuel dia mety hoe ny 70% amin'ny fomba fiasan'ny atidohany ny maso no miasa dia ny ambiny le 30% no zarain'le ambiny, na mety hoe 50% amin'ny fiasan'ny atidohany mety hoe sofiny fa le 50% mizara ho kinesthétique sy visuel sy ny ambiny. Dia mahatonga nefa nyresantsika moa zay tamin'ny fotoana hoe mahatonga ny tanora nge raikitra ao anaty Facebook satria miara-miasa ny masony sy ny tanany sy ny sofiny dia lasa programme izy dia lasa addiction, lasa drogue zany le Facebook. Dia nimezantsika moa tamin'izay hoe misy ankizy efa fantan'izao izy fa tsy manana data fa mbola mikitika an'io application ana Facebook io ihany izy satria efa mifamatotra amin'le izy mihitsy ny atidohany. Dia ny fahaizana mandrindra an'izay zany hoe ahoana ny fomba ampidirana zavatra amin'ny alalan'ireo vavady-tsaina anankitelo ireo telo ireo no ngeza indrindra miasa. Dia zay no mahatonga ny hoe rehefa misy olona mety misy fahasembanana na misy problème ohatra hoe marenina izy dia indraindray maranitra be masony na maranitra be ny touchehany, dia ny olona jamba hitanareo tsara fa na ny fandehan'ny olona dia fantany hoe le gare zany mandeha zany dia njaka zany satria maranitra be ny sofiny. Dia zay fotsiny le izy miakatra sy midina zany ireo. Le fameniny fotsiny le fameniny anankiroa zany no amenoantsika azy dia isento amin'ny alalan'ny mozika ndraiky. Dia ny fanokafana vavady-tsaina fotsiny moa zany ny lela ny goût zany le resana eto rehefa ohatra hoe mba te anitatra fahalalana ao anatin'ny saina, tsy hoe mianatra zany zao ty fa fanokafana saina fotsiny dia mizara mihinana karazana zavatra misy tsirony samihafa. Dia misy tonga dia zaraiko le soso ihany fa nametraka fanontaniany le gara ary mety tsisy fotoana iresahako an'izany mihitsy ny ratsy zao misy natao hoe méditation en pleine conscience. Dia rehefa manao an'izay méditation en pleine conscience zay ny olona anankiray dia mila miaina tsara amin'ny fafenony ao anatiny izy. Dia ny anankiray amin'le izy ny hoe rehefa misakafo dia henoya ny amafy sy ny alemy ny zavatra tsakoana, henoya ny hafanana sy ny atsika n'ilay zavatra hohanina, henoy ny tsiro ny hoe mamy sa masira sa zany hoe fanokafana saina zany zao zany zavatra resahako zany hoe lasa éveillé kokoa ny atidohan'ny olona anankiray. Zay mahatonga ny hoe mifantoka tsara rehefa misakafo apetrao ery daholo ny Facebook, pio ny radio sy ny télé fa mifantoha amin'ilay sakafo dia mahaiza makatsiro ny tena mety be mihitsy zany reny ataon'ny zazakely reny matsiro amin'izay fotoan'izay éveillé ny sainy. Dia tsy rehefa ny zazakely maranitra be menimenina kely foana izy rehefa eo am-pisakafoanana satria manomboka manitatra ny saina izy. Dia tsy fahadisoana mihitsy zany manao an'izany. Ary ny fomba misy foko japonais manao an'izany tena hoe fanomezana sitraka sy haja an'ilay olona nanasa rehefa misakafo ianao dia manao c'est bon matsiro izany zay zany ny andrasan'ny olona satria zareo tena miaina be ao anatin'izay tontolo ny fampandrosoana ara-tsaina zay. Isento amin'ity mozika ity indray tsika dia miditra anatina teboka hafa indray anatin'ity PNL ity. Ya ndawary. Okay. Eny are zay ny amin'iny mozika iny zaka fa tiaka ohatra be akaiky hoe tiaka ohatra hoe tamin'ny fitaizana tamin'ny fahazaza tamin'ny fitaizana tao an-trano tamin'ny mbola tao amin'ny dada sy neny tao amin'ny dada sy mama tao papa sy mama ozy tsika keto hoe inona ny fitaizana nisy an'izay hoe programmation zay ka misy fiatraikany aty amintsika amin'izao fotoana fa lehibiazana. Fomba filazantsika foana moa tao anatin'ny fandaharana hoe ny zavatra rehetrarehetra programmation daholy. Matoa zany isika tonga amin'izao toerana misy antsika zao dia nisy programmation tany aloha tany izay mety hoe ny olona manodidina antsika nanao an'ilay programmation na isika namorona an'ilay programmation dia namboly an'ilay programmation tao anatintsika. Dia ny ohatra anankiray ngeza be sy mivaingana eto Madagasikara dia isika ny programmena ho tonga lasa mpitady asa. Io zany sarotra ho antsika malagasy no mamorona asa. Izay programmation zay araka le filazantsika hoe ny système fampianarana eto amintsika aloha efa izay mihitsy fa ndao itsika hifantoka kely amin'ny zavatra nitranga tao an-trano. Ny olona anankiray rehefa zatra nomena baiko dia lasa ny système d'exploitation ao anatin'ny lohany système miandry baiko. Raha ohatra zany ny zanakao nitenenina foana hoe ndana amin'ny lalao any atokotany
ndana mianatra, ndana manao douche, raha vao misy hoe ndana dia lasa miandry baiko zany ny système ao anatin'ny lohan'le zaza. Dia ozy izy ny ray aman-dreny foana rehefa manatrika an'izay formation zay hoe ka tsy ho baikona ve zany ny zaza, baikona ny zaza fa amin'ny fomba hafa nanaovana an'le programmation. Dia efa manomboka misy mampiasa le izao, misy karazana ray aman-dreny ihany ary mino aho fa ny miaino antsika zao misy ohatr'izay mihitsiny. Rehefa miteny izy dia manontany izy ohatra hoe tsy hitanareo ve rakizy hoe maizimaizina be ato an-trano, ny dikan'izay sokafo mivaravarakely fa mody natao tamin'ny endriny fanontaniana fotsiny le izy, programmation neurolinguistique zay. Amin'izay lay zaza na lay olona ao an-trano na lay olona ifampiresahana lasa mandray initiative fa tsy hoe miandry baiko. Dia ny olona zatra mandray initiative foana izy eo amin'ny fiainana, lasa tompona andraikitra be izy. Fa rehefa zatra nobaikona foana dia lasa tsy tompona andraikitra, sady lasa tsy matoky tena satria matahotra foana hoe sao dia diso zany fa tsy niteny an'izany dada sy neny. Io zany manomboka androany reformule le izy ataovy endrika fanontaniana na koa hoe mampiasa ny hoe ndao. Ohatra hoe andao rakizy any atokotany no milalao zay andao zay tonga dia conjugué ny atidohan'ny olombelona le izy hoe matoa miteny hoe ndao dia miaraka zay. Dia ny olona miaraka manao zavatra, olona mifankaty, dia ny olona mifankaty mifampatoky, dia ny olona mifampatoky matoky tena. Noho izany ireo olona na ireo zaza ireo zay zatra nampiasaina an'izay programmation neurolinguistique zay hoe ndao dia lasa matoky tena izy, dia masaha mandray fanapahan-kevitra izy ao an-trano rehefa tsy misy olon-dehibe ao. Raha ohatra hoe aty amin'ny sehatry ny asa aty amin'ny fahalebiazana dia iren'olona ireny ilay olona mandray fanapahan-kevitra hoe andeha hanao an'izao ahako satria fantany fa matoky azy ny olona manodidina anazy, ka raha ataony io dia tsy diso izy. Dia zavatra izay zany le tsy ampy amintsika satria isika zatra nobaikona foana ary zareo fa ny ankizy tsy tena niara-mipetraka tamin'ny ray aman-dreniny. Mafy be ry zareo any anatin'ny famoronana orinasa satria efa notaizaina sy novolavolain'ny fiainana izy hoe izy ny tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainany. Ary io fomba fitaizana io no ataon'ny vazaha amin'ny ankapobeny rehefa feno 17 taona 18 taona ny zanany dia tsy miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreniny na samy mipetraka ao amin'ny ray aman-dreniny ihany fa mitokana ny chambrany. Fa ny antsika misy zaza efa 12 taona mbola miara-matory amin'ny dadany sy ny mamany. Dia amin'izay fotoana izay lasa tsy mahasaraka fa iny dia anisan'ny fandinihan'ny sociologue moa zany hoe ny olona ny firenena mahantra dia mibaby zaza na mitrotro zaza. Dia ny dikan'iny miankina foana amin'ilay ray aman-dreny le zaza, tsy autonome mihitsy izy, tsy indépendant mihitsy izy, tsy responsable mihitsy izy. Dia izay mahatonga ny hoe manao fiainam-bazaka vao ohatra ka hoe teraka le mpivady dia mbola vao zazakely vao teraka une semaine dia efa ao anaty berceau fa tsy miara-matory amin'ny dada sy mamany, satria amin'izay fotoana izay le zaza lasa autonome ho azy, zany hoe miatrika fiainana sady izy mbola vao kely dia kely. Dia reny zavatra reny zany le programmation. Dia ampandehanina amina apetrany amin'le ohatrany mandeha dia mandeha ho azy izy rery mandeha fa tsy mila hoe fianarana mandeha opala sotry zany fa tsy hoe tsy maintsy miandro olona hitantana na hoe babena na hoe tantana. Tsika ihany le mibaby tokoa ngamba hoe tena tia amin'ny tany mahantra no misy olona mibaby zaza na mitrotro zaza amin'ny ankapobeny fa misy fotoana mitrotro zaza ihany ny olona fa tsy hoe mitrotro zaza foana. Fa ny aty amintsika zany hoe na miasa le maman dia tsy vita mihitsy mametraka an'ilay zaza fa sady babena ao ihany dia sady mitoto vary na sady izao na sady izao. Reny zavatra reny zany zao ny touché miasa amin'ireny le kinesthétique. No raha misy ny vazaha misy hoe mitomany ny zanany dia avelany eo dia alao izy no ampangina ho azy ny tenany io fa tsy voatery tsy maintsy miandry olona ampangina azy. Dia fantatry le zaza ho azy zany rehefa avy eo hoe tsisy mararaha fa za ihany mampangina ny tenako. Dia ny olona ohatran'ireny rehefa lehibe izy mahay mampirisika ny tenany, izy ihany dia mahavita mampionona ny tenany fa tsy hoe tsy maintsy andeha ho any amin'ilay gara hoe tena saraka tamin'ny sipako ilay gara fa inona ny ataoko. Fa izy ihany dia mahita hoe ok izao ny ataoko, tsy maintsy mahay mampiony tena za fa tsy afaka miandrandra izy an'izy. Ny ohatra hafa ihany koa, ohatra hafa ihany koa ny fomba
iresahan'ny ray aman-dreny foana hoe mianara tsara rakizy dia mitady asa dia miasa manokana asa na mitady asa rehefa lehibe io zany a miverimberina foana zay dia ny zavatra anankiray rehefa miverimberina dia lasa zava-misy raha le gara zao miteny amina foana hoe ela mampitehitoraka le ty mampitehitoraka ela dia raha zay foana naverimberina lahy eo dia torahan'la ho azy eo ary na zavatra tsy misy dikany ary satria efa miverimberina le izy dia lasa programmation raha verina zany raha reformulena kely zany le izy dia hoe ny fahamerimberenana teny anankiray a dia lasa action dia ny fahamerimberenana hetsika na action anankiray a dia miteraka habitude dia fomba fiteny zay hoe l'habitude c'est une seconde nature zany hoe lasa toetra anao ny zavatra anankiray rehefa averimberina foana io zany a mamerimberena ny zavatra amin'ilay mamerimberena zavatra mahatonga anao mahomby fa ny zavatra tena matetika miverimberina ao anatin'ny lohantsika dia hoe ka za moa tsy mahaiko ka za moa zaoko ka zay moa zanaka zaoko dia amin'izay fotoana izay dia vao mainka tsy mandroso mihitsy ilay olona satria vao mainka marteleny le programmation efa tsy mety ao anatin'ny lohany dia zay no mahatonga ny hoe ny zavatra ilaina eto a Madagasikara raha hitondra fampandrosoana dia fanovana toe-tsaina sy fitondrantena zay zany programmation neurolinguistique anankiray ihany koa tany ampianarana na verimberina foana ny hoe rehefa be diplôme dia tafita mianara tsara fa ahoana ny hafaranareo fa zahako tena manaja mihitsy ny fa nisy mpampianatra tao fianaratsoa teneniny mihitsy le bandimpianatra tao ampianarana hoe tsy mianatra amin'ny mahatafita an'lahy fandana tonga dia mandeha mivary mandeha dia any alahy mianatra any ampanaovana vary mandeha any nefa ny ankizy vary mandeha ankizy classe de première satria tena matakatra zany le mpampianatra hoe tsy lany andro fotsiny ty zandry kely ty hianatra histo géosy hianatra an'izao kanefany a tena business mety amin'io bandikely io dia nefa mety ho enjehan'ny fiarahamonina mety ho enjehan'ny ray aman-dreny raha vao mpampianatra miteny an'izany satria efa naverimberina foana tao anatin'ny lohantsika fa ny fianarana ny lova tsara indrindra fa mifanontaniana mipetraka zao nandova inona zao ny ankizy be diplôme rehetrarehetra aiza daholo ny ankizy be diplôme zao tsy mitenitsika hoe aza mianatra fa mitenitsika zany hoe rehefa samy hianatra ihany dia le zavatra mifanaraka amin'le tanjonao sy le tena mety aminao ianarana raha tsy misy fianarana mety amin'le izy dia ajanony any fa aza mandiso filière aza mandiso ny tenanao na aza mamitaka ny tenanao amina zavatra mety tsy mahasambatra anao akory rehefa avy eo dia nenina foana zany zao hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra dia nivarotra tanindrazana sy nanao zay farahirany ny ray aman-dreny a dia nefa ny vita le fianarana rehefa avy eo a chômeur le ankizy satria zay le programmation dia lasa miseho milay daholo amin'izay na vita fianarana dia lasa tsy manana fahendrena tsony satria ny diplôme no izy estiavana hoe zako nge na vita fianarana ohatra zao fa ny tena mety zany zao dia hoe le zavatra nianaranao io navitanao inona aza mitanisa fotsiny aminay hoe zao ny diplôme ohatrinahako a za tsy misy iraraiko an'izay diplôme an'ny olona zany fa manontany foana hoe inona ny vitan'ity olona ity par rapport amin'izany zavatra hainy rehetrarehetra zany zay ny tena olana koa ny eto amintsika nzaka le diplôme eo ihany le zay resaka diplôme zay fa rehefa manomboka mandeha mila asa any amina orinasa dia arak'izay le voalaza zay tokoa hoe ny diplôme no irehirehana dia na misy ary ny asa omen'ny olona zay hitan'ny olona ihany koa nefa fa mety hoe vitanao sazanao a fa any amin'ny resaka karama amin'izay le olana rehefa avy eo hoe tsy tianao le karama tsy mety aminao le karama nefa ianao voiasa nefa ianao voiasa fa afaka natao mihitsy ny eritreritra hoe ok ilo misy a dia ataoko io a fa hopokofoko aminareo rehetrarehetra fa mbola mahavita milaino io za fa ny anay ny dadako ohatra zany a hoe ny dadako mpiasa angara ary ingénieur any amin'ny chantier izy mahazo diplôme na ingénieura kanefa ny natombohan'ny dadako ny asa tao amin'ny gara tena le tâcheron les tâcherons les mampiasa lapika le mipoka ny tanana dia miakatra foana dia lasa chef dia lasa chef district dia lasa chef division tao amin'ny gara dia lasa nahazo an'izay mandra-paharetirety zany izy lasa ingénieur des chantiers rery dia zay zavatra zay hoe fa maninona misy olona afaka manao zavatra ohatr' zany fa maninona eto a Madagasikara mahafantatra tsara tsika fa be da be amin'ireo milliardaire reo no tsy be diplôme ary indraindray matika ambo mihitsy be diplôme hoe vendrana be ange le patron anay eo fa izy tsy mahay an'izao fa za manao an'izao
fa ianao ny tena vendrana miresaka an'izany satria le vendrana zany mampiasa anao mahay be ary ianao tsy mandraika raha maratsy teo le lazainao fa vendrana io zany aza mifanambany amin'izany hoe vendrana sy tsy vendrana zany satria tsy ny diplôman'ny olona ho any amaritana hoe maranitra izy na tsy maranitra fa hoe inona ny tsapany inona ny zavatra vitany ohatra anankiray ihany koa akaiky miresaka an'izay hoe resaka asa sy ny diplôma zay tsika misy zoky anankiray zao fantatro tsara mihitsy izy zany hoe manam-pahaizana fa nisokatra ny orinasa Ambatovy mialana tsy manonona anaran'ny orinasa nisokatra ilay projet Ambatovy dia chauffeur aloha ny dirany tao tena hoe mitondra vazaha mi4x4 manatitra sy maka ohatran'ireny tamin'izany fotoana le mbola le petsaka be ny 4x4 dia le misy vazaha tsirairay avy samy manana ny chauffeurany dia ilay vazaha le noentiny no nahita hoe ianao ka olona manana an'izao hainao ka n'izao hainao n'izao dia mijanona tsy ho chauffeur izy fa nomena andraikitra hafa indray dia lasa izy indray no aterina tamin'ny fiara indray avy teo aterina misy chauffeur indray izy zay gasy ihany koa zany manatitra anazy indray ary hatramin'izao tsika miresaka zao izy nefa projet Ambatovy tamin'ny voany sokatra tsy haiko tany any Efiry hatramin'izao izy mbola miasa Ambatovy izy hatramin'izao ka zay mihitsy le izy hoe tamin'ny herintsika nyresaka hoe sahy manomboka zavatra dia ampiasao zay ananana iolo misy iolony natafiditra ndao fa aza miavinavinasy zany fa izy zany zao raha hoe départ tamin'le diplôma nananana izy ka tonga dia hoe ny asa nangatahany tonga dia mifandraiky amin'le diplôma no mety sarotsarotra taminazy zany tafiditra tao fa mpamily aloha no dirany hoe mamily fiara zay dia reny le lasa atao hoe success story aty ariny zany hoe tantaram-piainana olona anankiray akana lesona dia tena mila mahay maka lesona mihitsy ny fa problème atsika hoa ndraindray hoe misy olona tafa dia ny sasany miteny hoe inge chauffeur taloha purée maninona ka chauffeur izy taloha fa aiza hoaiza izy zao fa ianao io zany zao aiza hoaiza zao dia zay mihitsiny le mila sokafana zany zao ry tanora malagasy ry mpianatra tena za mifantoka amin'ny fahalemen'ny olona sy izay zavatra nataony ihany fa ianao sy ny tanjonao zao ifantohana raha hijery fiainan'olona ianao dia zotomy foana hoe inona ny lesona azo tomony satria programmation neurolinguistique daholo zany ary plus ianao minamana amin'ny olona manana fahombiazana dia lasa manana fahombiazana koa ianao noho zany firondray zany ny programmation neurolinguistique ao anatin'ny environnement misy ianao rehefa minamana amin'ny olona mpisotro toka ianao dia tsy maintsy misotro toka ihany ny afaranao rehefa minamana amin'ny olona mpimenimenina sy mpitabataba ianao dia lasa manao an'izay ho azy satria misy an'izay cellule miroir ny ilazana anazy ao anaty anaty-doha manao copie foana fotsiny ny zavatra manodidina azy dia jereo ny ankizy kely ny zazakely io miroir ao anaty anaty-dohan'io ilay ampiasany foana zay ataon'ny olon-dehibe no ataony dia matoa manao ny olon-dehibe dia aminazy mety zay le izy noho zany tedavo hoe aiza ny environnement misy anao farito mazava tsara tena razo atao zany zao ao anatin'izany resaka zany dia hoe farito jereo angefa misy natao hoe quartier résidentiel dia lafo be ny quartier résidentiel nofatrano raha ohatra ka manofatrano any ianao ny antony satria efa hafa mihitsy ny vibration any sady mifampita vibration raha ohatra hoe te hitaiza zaza zany ianao mifanaraka amin'izay tianao atongavana dia tedavo le environnement ahitana hoe ohatrin'ndrety le karazana olona tiako ho fiainany zanako rehefa lehibe na mety tsy manana fahafahana amin'izay isika fa ny film na ny zavatra na ny boky na ny zavatra atao ao an-trano dia ataovy mifanaraka amin'izay satria efa mahazo tombony be zany zao tsika amin'izao na manao Facebook ianao dia le karazana olona ohatra n'iza le hinamananao ao anaty Facebook dia tsy mandroso mihitsy ianao raha izay mitovitovy aminao ihany no hinamananao dia ny anarantsika tamin'ny herinandro ilay izy misy anatao hoe réseau de compétences sy misy réseau de performance zany hoe asio karazany ozy izy boda hoe tsy maintsy misy karazany vao mahaforona tontolo io zany asio pitsopitsona karazana olona be da be milay be da be minamana amina olona milay be da be dia lasa milay ihany koa ianao zay feno zany zay ny PNL zay tiatsika horesahana androany sa hoe mbola misy ny zavatra hafa anisan'ny mameno an'izay développement personnel sy ny PNL izay zay izy amin'ny akapobeany raha lesona ho fanombohana
ny resaka influence sy ny resaka manipulation any arina be mihitsy antsika vao miresaka an'le izy rehefa manomboka misy mihoatra ny 5 mangataka an'le formation any anaty MP zay vao ataontsika le tsy hoe fa mila filana zany ry piano jaina fa mandeha miandalana ihany moa ny lesona zay zarain'ny jakadala atao anatin'ny fandarana dia nisy an'ilay fanamariana zay napetraka teo hoe atao anatin'ny fandarana tsika marobe nareo no mangataka hoe tokony asiana redivision na hoe asiana famerenana mandeha ilay lahady iny dia nahita vaolana zay hoe ho atao vidéo zany hoe ho atao ho lasa vidéo ilay fandarana izay efa nandeha dia any anatin'ny tambajotra zany hoe anatin'ny Facebook na any anatin'ny YouTube no ametrahana azy zay mbola horesahana ety ihany hoe iza lay page andefan'izay na ny page ny Centre RTA Tamatavy ihany koa dia anisany andefan'izay ny page M Project ihany koa zay anisany karakarana zay vidéo zay sy ny YouTube ny M Project no anisany andefan'ilay izy dia afaka téléchargenareo indray le izy rehefa avy eo zany zany hoe raha ny anaty YouTube zany izy dia afaka alainareo ho lasa version MP3 ilay fandarana zay efa vita dia tehirizinareo any aminareo any dia ianonareo rehefa misy fotoana hoe tia ny fandarana tiako ianona indray mba tia ianao an'ity sady asianay anaran'ilay lohahevitra le izy isaky ny fandarana ohatra zao ny fandarantsika androany zao hoe resaka développement personnel sy ny programmation neurolinguistique PNL dia zay mihitsy no soratana eo amin'ilay fandarana hoe move on time PNL développement personnel sy ny PNL ohatran'izay ok tena akoatran'izay moa zany anokatra page YouTube ihany koa tsika move on dia mankasitraka be ny M Project isika satria mpiara-miasa amintsika koa izy efa nisoratatsika ry amin'ny rindrinao ganeur koa izy dia partenaire M Project na hoe miaratsorako malala moa zay ya dia ny toerana rehetrarehetra zay izy graffiti eto Tamatavy zany dia isoratreny daholo ny anaran'ireo partenaire izay ankasitratsika be da be satria mifanohana tadidio fa tsy mahavita rery zavatra zany sika fa tsy maintsy mila mifanohana dia mankasitraka indrindra isento amin'ny alalana mozika indray sika aloha dia maraparana ny fandarana rehefa avy eo misy ny zavatra zay tsara ho fantatra ihany koa atao anatin'ny fandarantsika zay olazaina ihany koa rehefa avy eo ohatran'lahy ihany za nateraka teny amin'ny lalana tanapolo sy aretsaina no any mba fananana dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra bobaka ny akama fa bobaka ny fitra ohatran'lahy mba maniry teo ho tafa dia anakarena hainy lalana samihafa ohatran'lahy ihany za dia any nasipa amilay tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray ohatran'lahy ny za efa tsy mba misy miaino dia hitatara zay tsy taty ny hafaliana sy alahelo ohatran'lahy miandrandra fandresena zao dia te andresy fa tsy ho faty manantena ohatran'lahy ihany za mba te ho tompon'ny tanany nofinofy angam'izany raha tsy misy mivakakany ohatran'lahy ihany za tsy mety sitrana andratra hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra Bola be falemena sama mitakola de tsy manankarena ohatran'ilay ihany za mba te ahita risoriso ny anareo to mandeha hoazy fa ny anay foana ny diso ohatran'ilay ihany za te hinana nefa tsikariko kanefa nofinofo zany sady mbola ho sarotra ohatran'ilay nefa tsy afaka manoatra nareo manimba fotsiny de zay manamboatra ohatran'ilay ihany za le migafo mitega elato tafafoaka zay nenjea ampira ohatran'ilay ihany za te andingana fa tsy afaka to misy mandetrika raha mitady mba tafiakatra ohatran'laza te hitarika grevy ngasy efa mahanitra so de manimba revy ohatran'laza manana mokondoha te anao zay revi tega ny ampivadika atoto ohatran'lay ihany za ndrandray amanontany tena mba mety hitovy ihany sa mena ambany mena ohatran'lay ihany za misy revy tiana voaka na revy anaty kadry hoana revy anaty toka ohatran'laza fa mandahatra rima angamba tsy any akoatra zay vao misy fitofina ohatran'laza raha maratra mandera rehefa maty lasa vovoka ny ambany rangola isanandro zay mamezaka isanandro zay mahita itso mitovy
tetezana ny rana ny epita fa manatena fandresena mba ho tafa atraka ny lo fa mbola hivatika ny rasa isanandro zay mamezaka isanandro zay mahita itso mitovy ny tetezana ny rana ny epita fa manatena fandresena ndray androany skify fa mandrosom-bola miodina ny tany isanandro zay mamezaka isanandro zay mahita itso mitovy ny tetezana ny rana ny epita fa manatena fandresena mba ho tafa atraka ny lo fa mbola hivatika ny rasa isanandro zay mamezaka isanandro zay mahita itso mitovy ny tetezana ny rana ny epita fa manatena fandresena ndray androany skify fa mandrosom-bola miodina ny tany ohatran'ilay anza miandandra ny masoandro ibozaka maty anakarena vetivety hiditra ao anaty vila amilay be de tsy taizana aretina tsony ny fahasalamany posinay ohatran'ilay anza angam-panatosika raha ty amin'n'irina kotona be ny anaram-bositra raposa entany ny inspiraka fa ny amin'ny Antonio Chiuara tondra ny anaram-bositra tom atsipy ny apotso fontsirairay revina isilarbaina eny ary faraparanantsika ny fandara nanjaka amin'ity alahady ity fa mandroso rivariva ihany koa ny andro misy sopapa ve sopapa hafa akoatran'izay efa niresantsika teto afahana manao an'ilay PNL na hoe programmation neurolinguistique hay ny sopapa hafa de raha ohatra ka visuel ianao de le nofonofonao le tena mety aminao ataovy hitanao foana le izy ohatra hoe eo amin'ny efitrano fatorianao ohatra teneniko zany ohatra hoe ianao te ho lasa ingénieur de sorata eo anatin'ny rindrinao le izy de ataovy amilay be ny fomba noratana anazy na ianao te hanana automobile de asio sarina automobile na ianao te hanana villa de asio sarina villa ao amin'ny chambre anao de ho hitanao foana le izy isaky ny izay miditra ao ianao na vao mifo am'le ianao en transe iny na ianao le alohany atory en transe iny de mahita an'le izy foana de lasa programme n'iny zany ianao hoe tena io le faniriny lasa mivainganao anatinao le fanirina rehefa aveo de ny ho an'ny olona auditif efa mandroso be ny teknolojia efa afaka manao enregistrement sika ao anaty telefona ampiasao ny dictaphone de ampidiro ao anaty dictaphone de noy any andalana hoe inona le phrase de motivation anao na inona le fanirinao de ny andalana mety hoe tsy hirahira intsony le enonao fa mety ny fanirinao sy ny nofinofinao izay miverimberina ao anatinao zany zao no enonao zao na koa fandarana movon na tsy maninona mihitsy de na zao misy fotoana nataoko leçon anglisy be da be tonga de ana de eny andalana zany ohatrany hoe hira ny anona nefa iny leçon anglisy iny no anatin'le ianan'izay de ampitiavana sy ampanajana no izy itiavanay aminareo mpiaino fa manana centre momba ny anglais koa isika ary amin'ny espace jeune ary amin'ny siège ny Movon ho tenenina anareo eo hoe manomboka roviana le izy no afaka miditra ianareo fa eo ampandrindrana azy mihitsy ansika zao de io centre io tsy hoe mahay anglais fotsiny rehefa tafavoaka ao fa tena manao développement personnel be sy culture entrepreneuriale be de miara-miasa amina vondrona maromaro ho any ivelany isika izay tena olona miteny anglisy ny anankiray amin'ireo vondron'ireo dia ny université any Andrews any Michigan États-Unis de ny membre rehetrarehetra ao anatin'io centre io zany tsy maintsy manana correspondant tena miteny anglisy fa tsy hoe tsika malagasy dis prononciation no ifampianatra amin'izay fotoan'izay tedavina hoe ahoana nisyn'ilay culture entrepreneuriale ao anatin'ilay fifandraisana inona ny business mety azo trandrahana na hoe tsy maninona mety manana fahafahana ary zareo tonga tia Madagasikara ary zareo de mandalo ao aminao de ianao no miberger azy de ianao no mitondra anazy mandehandeha amin'izay fotoan'izay ianao sady mahay anglais ianao no mahay environnement ianao no mahay tourisme ianao de satria mpinamanareo de nareo no mandehandeha hoe andao tsika andeha ho any avakona andao tsika andeha ho any ampangalana zay tianareo zay zavatra zay zany lay olalaovina ao anatin'lay centre de ny akoatran'izay
misy biblioteka ao amintsika ao a misy namana avy any ivelany nanome fanomezana antsika nahazo boky tapaka conteneur isika izay biblioteka zany ahafahana manovo fahalalana sy boky mahakasika ina boky mahakasika ny développement personnel aloha ny anisan'ny betsaka dia littérature dia culture zay no betsaka dia ny ankoatran'izay ho an'izay lina ao amin'ilay resaka zumba sy ny hip hop isaky ny alakamisy amin'ny 6 dia misy fampianarana maimaim-poana ao amin'ny centre ao fa manala izy maimaim-poana satria olona volontaire indonésianina ny anankiray dia philippienne ny anankiray no mampianatra antsika izay fitiavana sy finiavana avy amin'ny zareo no natonga ny hoe azo natao lay fampianarana maharitra ve zay sa vetivety mandrapatonga ny amin'ny farany taona aloha zany zao dia efa suika fa misy le izy maharitra kosa zaniko maharitra zany dia ny ankoatran'izay misy ny kilalao ao raha tianao ping-pong nareo ry tanora afaka mandehany raha tianao biara afaka mandehany raha tianao échec afaka mandehany mbola malaladalaka ihany ny tranontsika ao le olona visuel auditif zay no anisan'ny nresana teo fa ny kinesthétique kinesthétique zany mila mahatsapy izy raha ohatra hoe manana fanirina izy ohatra hoe manana fanirina te ho lasa dokotera ohatra le ankizy na le tanora dia efa mila milalao andreny fitaovana ampiasain'ny dokotera reny na riray aman-dreny hoeto matetika any amin'ny hôpitaly izy dia ataovy minamana amina dokotera izy amin'izay fotoan'izay fantany sy hitany sy tsapany hoe ohatran'izao ny fomba fitondrantenan'ny dokotera inona daholo ny zavatra manipulen'ny dokotera ao amin'ny fiasanany ahoana ny mandray seringue dia manomboka atao zany le izy raha ohatra ka tsy manana fahafahana anao an'izay zavatra izay dia nofinofisy dia milalova fotsiny eritrereto hoe stylo ny seringue eritrereto hoe stylo no lame bistouri dia manao opération ianao zay ihany koa ny tanjony zareo mpanomorona an'ireny dinety sy ny karazany zavatra reny zay indrindra le izy maro samihafa reny dia le izy indraindray misy business be ao ambadika le izy satria ny zazakely aty amin'ny tany mahantra dia ampilalaovana saribakoly dia ny zavatra masaka ao anatin'ny lohany rehefa lehibe izy dia anambady dia hiteraka zay ihany dia programme ho amin'izay izy lasa tsy mivelatra intsony maizy azy ary mivoaka be da be moa sady halan'ny olona milaza azo ho masina le izy hoe fa maninona aty amin'ny tany andalam-pandrosoana asiana miondana baiboly dia mijanona treo fotsiny fa maninona ny zanaky ny olona any amin'ny tany mandroso miditra laboratoire mamorona zavatra dia safidy io fa anjarantsika fotsiny mamantatra hoe possible be ny hoe sady mivavaka sy mahay soratra masina sy mahay coran sy mahay veda kanefa ny mitondra fampandrosoana eto ambonin'ny tany zay ny androany lavalava ny resaka lavalava mihitsy isorana betsaka ho an'ny mpiaino izay manaraka antsika foana izay mitombo foana zay mpiaino ny fandarana zay isaky ny alahady ankasitrahana feminareo reny isorana ihany koa zareo mouvon miaraka amin'ny njakadala coach ny développement personnel sy ny équipe ny mouvon rehetrarehetra membre ny mouvon rehetrarehetra eto Tamaga sy era Madagasikara sy any ivelany dia makasitraka anareo rehetra izay tsy misaraka amin'ny ity 102 FM ity na tsy amin'ny fandarana mouvon ihany ary fa amin'ny fandarana rehetrarehetra mihitsy dia makasitraka indrindra ny radio RTA eto Tamatava mankasitraka ny mpiara-miasa rehetrarehetra ato amin'ny radio indrindrindrindra lekara misaotra ny teknisianina ihany koa satria indraindray sady lekara ihany no teknisianina dia manaja ny teknisianina sy mpiara-miasa rehetrarehetra satria izay fiara-miasa izay no natonga an'izao zavatra zao tanteraka ny hany afatra avy aty aminay dia hoe fantaro ny idéalinao dia programme ho ianao hahatratran'le izy
zany hoe nao no manao an'le programmation zao ka ohatra ka misy olona any mety hoe ty hoampina na mila tosika kely amin'ny fanaovana le programmation neurolinguistique dia afaka miresaka ny anaty Facebook sika Irinjaka Randrianirina dia tena misaotra sy mankasitraka an'ireo olona mahay mankasitraka rehetra izay mandefa MP kely kokoa hoe ok milay ny fandaharana na hoe manahoana le ohatran'izao satria ireny dia mampirisika anay sy legara mba hanao zavatra milay kokoa sady mifantoka misimisy kokoa zay hoe ok tena misy miaino ty fandaharana ty dia mirahaso indrindra dia mandra-piona sy mandra-pitafandray tompoka eny ary amin'ny lahady manaraka indray Radio RTA. Move on, move on, move on. Fandarana raha anao eto amin'ny RTA 102 FM. Iarana amin'ny Njakadala. Sy ny ekipany RTA Thomas. Radio RTA, Radio RTA. Izay iresantsika mahakasika ny développement personnel. Andraisana vahiny. Iresadresahana ny mombanao. Mombana. Iza moa ianao, fantatrao ve ianao? Isaky ny alahady amin'ny 4 tolakandro. Move on, move on, move on, move on.